sokafany tybraoan'ny coordination analamanga ty voalohany androany izy misokatra voalohany fa manaraha ohatra koa moa zany satria ny HVM analamanga moa amin'ny fisin'ny tanora lehibe ataony dia manampy ny fanatanjahantena izy dia manaraha ohatra koa moa zany satria efa andery zareo manao judo reto dia manaraha ohatra koa zany manolotra ny anjara biriky ny HVM eto Analamanga amin'izay amin'ny fanohanana ligue Analamanga amin'ny judo dia fanolorana solona be iray ho an'ireo solotenantsika ivahiny tsy amin'ny nosy-rahavavy la Réunion. Zay moa zany no ataontsika hoe fihaonana eto androany dia mifampahafantarana antsika hoe ato ny birao an'ny coordination Analamanga ato amin'ny QG zany izy tena azo toerana ato mba ahafahana miasa hitanareo amin'izao fa ato zany ahafahantsika mamolavoly ny ataontsika hoe fifandraisan'ny mpikambana fanana valony amin'ny tetikady mba ahafahana mitondra hevitra hanasarana ny firenena hanasarana ny antoko hanasarana ny firenena ary ato koa zany no isy ataontsika hoe bureau de recrutement ahafahana recruter ndre zay olona andray zay olona mbadina ifammetanana na hiditra ho HVM. Azonareo an-tsaina hoe ny atoko rehetra 4 moa izy zay no samy mba mandray anjara amin'ireo fanatanjahantena ireo daholo reo amin'ny toko reo. Za miteny aminareo fa ny mpanao fanatanjahantena rehetra dia afaka mivoaka mivelany daholo ka zay ny faniriny zany hoe ny HVM mezaka manome ohatra fotsiny fa tsy ny HVM no izaka ny rehetrarehetra dia zay anisan'ny fomba fijery satria fahavitaizana ary mila toanana amin'ny fanao fanatanjahantena izy moa tokony hanao an'izany voalohany ny HVM be tanora dia zay no mahatonga anazy anohanana ny HVM anazy zany hoe ny antoko dia hiasa ho an'ny firenena fa tsy mifanohatra an'izay sanatria hoe ny firenena miasa ho an'ny antoko ary rehefa tena mahazo an'izay foto-kevitra zay dia afaka miditra HVM fa misy ihany kosa aloha ny ataontsika hoe mila olona manolotra zany hoe no antsika eto Analamanga zany rehefa tonga ato nareo izy tsy maintsy fifampiresahana kely fifandraisan-dahatra kely ady hevitra kely dia izy parrainé zany le olona hiditra HVM io